Aleloia, mbola faly miarahaba antsika tsirairay avy izay mpanaraka ny video eto amin'ny YouTube ho avy Jesosy ny tenako anio, ary mamerina ny fiarabana antsika tsirairay avy ihany koa izay manatrika mivantana. Ny ten'Andriamanitra antsika anio dia voasoratra ao amin'ny bokin'ny Timoty voalohany. Timoty voalohany toko 4 dia ny 12 ka hatramin'ny 16. Ny lohahevitrintsika anio dia ny hoe ny faharetana amin'ny fitondran-tena kristianina eo am-piandrasana ny tompo. Rehefa hita ny teny dia vakiana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo. Fianarana ho an'ny mino. Aoka tsisy olona anao tsinotsinona anao noho ny atanoranao, fa aoka ho tonga fianarana ho an'ny mino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondran-tena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-pahatongako dia tandremo ny famankian-teny sy ny fananarana ary ny fampianarana. Aza atao tsirambina ny fanomezam-pahasoavana izay ao anatinao, izay nomena anao tamin'ny faminaniana sy ny fametrahan-tanan'ny loholona. Mahazo toa mihevitra ireo zavatra ireo dia mikeleza aina fatratra amin'izany, mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha manatanteraka ireo ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Amen.